Resaka fanapozinana ara-tsakafo nisehony izany indray ny tany Ambatolampy tsy mahafotsy ka olona 7 no narary nihinana sakafo tao anatin'ny mariage. Ny tany distriktan'ny Vohibato kosa dia marary nihinana holatra izay misy poizina ireo olona izay lasibatra tamin'izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampiandrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fanapozinana ara-tsakafo hatrany no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha horesantsika ireto tranga manaraka ireto. Ranony aloatra faty 5 no nakarana antanety tamin'ity herinandro ity. Loza no nitranga tao anatin'ny ranony aloatra izay andrefan'ny tanàna atao hoe Vohitsivalana, commune Imermandroso, distriktan'ny Ambatondrazaka. Raha handroa ranom-baovao azo dia misy lakana nitondra olona maromaro ho an'ny Ambohijanahary kely ny alatsinainy lasa teo. Tsy tody tamin'ny ora tokony nivereniny io lakana io ka taitra nimponiny. Natao avy hatrany ny hazo lava arak'izany indrisy fa hita faty voalohany ilay mpitondra lakana. Ankoatr'azy dia faty 5 ihany koa no hita tamin'ny andron'ny arivan'io alatsinainy io hatrany. Ireo namoiny ihany ireo dia mpandeha tao amin'ilay lakana avokoa. Tsy mbola nahazona ango-baovao feno ny zava-nisy marina hatreto. Ny fanazavana kosa no nahalalana fa fianakaviana iray avokoa ireo hita faty tao anatin'io rano io ary mbola misy karohina ao anatin'ny rano hatrany taorian'izay fahitana fatyn'ireo zay 5 voalaza ireo. Ireo namoiny ihany ireo dia vehivavy sahabo no 12 taona sy zaza 10, 7, 4 ary 13 taona. Ny rain'ireo zaza ireo kosa dia mbola tsy hita araka n'izay voalaza ao anatin'ny fikarohana izay hatrany. Ka dia mankahery ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza nahazo ny havan'izy ireo zao ary ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo. Eo amin'ny resaka fanapozinana ara-tsakafo indray tany amin'ny distriktan'ny Vohibato, olona 4 mianaka no niharan'ny fanapozinana ara-tsakafo ny alakamisy lasa teo tao fokotanin'ny Soamanandray, commune Mahasoabe, distriktan'ny Vohibato tamin'ity herinandro ity hatrany. Fihinanana holatra misy poizina izay nalaina tany amin'ny fangalana kitay no nitarika ny tsy fahasalamana. Tsy dia misy ahina akory ny ain'izy ireo ary efa nahazo fitsaboana izy ireo amin'izao fotoana izao. Tsarovy hatrany fa tsy ny holatra rehetra akory no mety hohanina fa misy amin'izy ireny dia holatra misy poizina ka aleo mitandrina hatrany zareo rehefa hihinana an'ireny holatra ireny na ihany koa champignon fa misy ireo karazana champignon tsy fihinana mihitsiny. Mbola tafiditra ao anatin'ny fanapozinana ara-tsakafo hatrany, olona miisa 7 eo no narary vokatry ny fihinanana sakafo tany anaty mariage teny Ambatolampy tsy mahafotsy teny tamin'ny sabotsy lasa teo iny. Nitsaboina tany amin'ny CSB2 ireo olona rehetra ireo saingy efa nody avokoa izy ireo hoy ny fanazavana trany. Tsy mbola fantatra ny sakafo izay nohoanina na tonga ilay fanapozinana hatreto fa mbola ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana mahakasika an'izany ihany koa ireo olona any an-toerana any. Ka noho izany dia tena hita fa misy trangana ity fanapozinana ara-tsakafo ity foana no niseho tato ato zay ka mipetraka ihany ny fanontaniana mahakasika azy ity. Tena famosaviana atan'olona marina ve sa resaka sakafo lany daty na efa simba no mahatonga an'izao fanapozinana ara-tsakafo izao hatrany ka tokony hadihadiana so fakafakaina lalina ny mahakasika azy ity fa tsy sanatria akory tsy resaka famosaviana akory no misy fa resaka izay sakafo lany daty na efa simba nefa dia mbola misy minia mivarotra sy manjifa azy ireny eny amin'ny toeram-pivarotana isan-karazany ireny ka tokony handraisana fepetra ny mahakasika an'izay mba hisorohana ny loza izay mety hitatra
tahaka ny nisy tao Antananarivo renivohitra tamin'ny herinandro lasa teo iny izay nahafatesan'olona maro dia maro tokoa moa izany resaka fanapozinana ara-tsakafo voalaza izany. Tena mampatahotra ry zareo amin'izao fotoana izao rehefa misy fanasana voaray na hamonjy lanonana izany na hamonjy mariazy sy ny isan-karazany ireny satria lasa simba ny sain'ny olona amin'ilay hoe sao dia ho tratran'ny fanapozinana ara-tsakafo ndray rehefa mamonjy an'ity fety sy lanonana izay anasan'olona antena ity. Ka eo indrindra no mahatonga ny rehetra am'izao lasa mihanahana manoloana an'izany rehetra izany. Tsy andehanao rehefa sain'olona toa lasa miavonavona. Rehefa handeha nefany ianao tsy milamina ny saina sao dia tratrana izay fanapozinana ara-tsakafo zay ary mino somatoky isika rehetra fa tsy misy olona ka hanasa olona any amin'ny lanonana sy hanasa olona any amin'ny fankalazana ny fetin'izy ireo ka hanao fanahiniana ny amin'ny hoe hanome poizina ireo olona rehetra asain'ireo fa tadidioany nefany fa misy foana ireo olona tsy valahara araka ny fitenenana manao hoe toy ny sonjo eny an-daosaha izany dia tsy laoza ny marary ary misy ireo olona izay tena ratsy saina sy ratsy loha ka ny hamingana sy ny hanimba ny hafa no tena tanjony ao anatin'ny zavatra tahaka an'ireny satria isika malagasy raha teo dia maro amintsika no tsy mahazaka namana rehefa tafatafa izay ka iny fa ny sopatra sy ny hanimba ny namantsika iny no tena ao an-tsaintsika fa tsy mba ny hoe ndeha hifanampy sy iara hisalahy no tena mahamaika atsika fa ny hoe hanimba namana sao dia lasa lavitra loatra izay no mahamaimay isika noho ilay toetsaintsika misy dia tena tsy tsara ka tokony asim-panovana ihany izany raha te handroso isika fa raha tsy miova izany toetsaintsika izany dia sarotra amintsika no hiroso amin'izay fampandrosoana izay. Ka noho izany dia samia mandini-tena avokoa ny rehetra ary indrindra fa ireo olona izay manana toetsaina tia mamingapingana sy tsy mahazaka namana ho tafatafa izay fa tena ratsy izany toetsaina izany ary tsy tsara raha izany foana no entinao miaina amin'ilay lolompo sy ny fankahalana ny hafa izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.